mianatra eo tongotrao. Any amin'ny faritra anisan'ny karakaina indrindra ao Kenya, nisy fiangonana iray nanangana vondrona pino vaovao eo anivon'ireo olona sarotra trarina eny amin'ny manodidina azy. Anisan'ireo sarotra trarina indrindra ao Kenya dia ireo Samburu. Ny fiangonana ao amin'izy alo Central Point dia liana tamin'ny fananganana fohy be eo anivon'ny olona ety amin'ny manodidina. Vehivavy roa, Rose sy Mary, no nitarika ity tetikasa ity ka nanentana ireo membrany fiangonana eny an-toerana ny hanangona vola ahafahana mandefa mpamakilay ny amin'ny toerana misy ny Samburu. Nanomboka ny fanerasera tamin'izy ireo zahay tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka nampianatra baiboly zahay. Nanaiky ny filazantsara sy ny afinanjelitelo ny sasany tamin'izy ireo. Fotoana fohy taorian'izay dia nanolotra vola mission global mba hahatonga ireo mpamakilay ho lasa mpisavalanana ho azy. Rehefa avy eo dia niditra ny Jasmine Jacobs, mpanangana ny Reach International. Nitsidika ny teny an-toerana izy ary nanome vahaolana ho amin'ny fananganana fiangonana. Mieritreritra zahay hoe aleo tsy fiangonana no hatsangana aloha satria raha sekoly no hatsangana dia sady afaka atao sekoly no afaka atao fiangonana. Hianatra hanoratra sy hamaky teny ny ankizy rehefa tonga ny sabata dia hiderin'Andriamanitra ihany koa izy ireo. Nanangana efitrano fianarana telo teo amin'ny tany nomeny fiarahamonina ny Reach International. Hitan'izy ireo ihany koa fa tsy maintsy mandeha tongotra lavitra vao mahita rano madio. Noho izany, nametraka pompy azahoana rano fisotro madio akaikin'ny sekoly izy ireo. Nanintona olona maro ny fisian'ny sekoly sy ilay pompy. Ny tombon'ny sekoly ary torak'izany koa ny fiangonana. Nanangana fiangonana ny Maranatha Volunteer mba ahafahana rehetra miteran'Andriamanitra ao anaty toerana malalaka. Nanampy pompy ahafahana mahazo rano madio ihany koa izy ireo. Ireo vondrona rehetra ireo dia miara-miasa hampandroso ny asan'Andriamanitra. Samy nanatanteraka ny anjarany avokoa na ny fiangonana, ny fohy be, ny mission global sy ireo mpanohana iraisam-pirenena toa ny Reach International sy Maranatha Volunteer. Ny torohevitra dia izao. Tokony hanao arak'izay vitantsika isika. Hitondra an'ireo vondrona rehetra maniry ny hanohana ny mission global satria maniry ny hanohana ny fiangonana izy. Mila vondrona izy ireo. Ny sasany hitondra rano fisotro madio, ny sasany hanangana sekoly, ny sasany hanangana tobim-pahasalamana. Raha miara-miasa ireo rehetra ireo dia tena handroso ny asan'Andriamanitra. Manahoana daholo ny zaza minono, salama ve zazabodo, hiaraka aminareo indray anio anao ny tantara mahafinaritra hiarahantsika isaky ny sabata dia akambany indray ary ny tanany hivavaka indray sika ahondrika ny loha dia akipy ny maso.
jesosy io misaotra anao zahay zazaminony sy zazabodo fa omenao anjara fitahiana amin'izao sabato izao dia afaka hanaraka ny fandaharana izay natokanao anay. Tahio zahay jesosy mba ho zaza endrim-pakatoa miaino tsara amin'ny anaran'i jesosy. Amen. Ny tantarana rahantsika nandritra ny herinandro safidy feno fahendrena. Izay ny lohateniny. Safidy feno fahendrena. Ao amin'ny Genesisy 1:7-9 misy ny tsy anjerintsika. Tsy hay izany fa Andriamanitra no nilaza. Tsy hay izany fa Andriamanitra no nilaza. Andao indray araka merina. Efa mahay daholo ve? Andao hiaraka merina. 1, 2, 3. Tsy hay izany fa Andriamanitra no nilaza. Bravo! Dia anaraka ny tantara indray hijery an'ilay sary indray isika fa mipetraka tsara dia miaino tsara dia rehefa avy eo makatoa izay lazain'Andriamanitra. Eny ary! Nanenika ny lampa avy teo amin'ny varavarankely ny fahazavany maraina. Ny fo Farao naharary azy ny lohany. Tsy mba natory tsara mihitsy izy tamin'ny alina. Na nofy tena hafahafa be tokoa izy. Antsoa ho avy eto amiko avokoa ny olon-keny rehetra hoy izy tamin'ireo mpanompony. Niaino tsara avokoa ireo olon-keny rehetra rehefa notantarain'ny mpanjaka tamin'izy ireo ny nofy hafahafa. Niara mifampibitsibitsika ry zareo samy nihifikifika ny lohany. Tsy fantatry ny hevitry ny nofy hoy izy niaiky. Tonga tapoka avy any ilay mpitondra kapoaky ny mpanjaka rehefa tao an-tranomaizina 2 taona lasa izay hoy izy nanomboka. Dia nanofy hafahafa koa dia nisy lehilahy tanora iray antsoina hoe Josefa nilaza tamiko ny hevitry ny nofy dia tantera araka izay nolazainy ny hevitry ny nofy. Nanono teny amin'ny varavarankely Farao, ento aty amiko izany Josefa izany. Niazakazaka aingana ho any an-tranomaizina ny mpiambina. Niandry tamin'ny paharetana tsara izy ireo rehefa hanala ny volombavany sy ny solo akanjo madio Josefa dia nentina aingana teo amin'ny mpanjaka izy. Nanofy aho hoy Farao tamin'i Josefa. Tsy misy mahay milaza amiko ny heviny na iza na iza. Reko fa mahay manazava ny hevitry ny nofy fony ianao, lasa ho amiko ny hevitry izany nofy izany. Namaly tamin'ny fomba feno fahamarinana Josefa. Tsy mahay manazava anao ny hevitry ny nofy saingy Andriamanitra no nilaza amiko ary avy eo dia ho lazaiko aminao. Nanofy aho hoe nijoro teo amoron-drano hoy Farao nanomboka ny tantara. Nahita omby vavy 7 matavy tsara tarehy izay niala avy tao anatin'ny rano ka nanomboka ny hinana ahatra. Avy eo dia niala avy tao koa ny omby 7 hafa mahia sady ratsy tarehy dia nitelina ireo omby mahia 7 ireo ny omby 7 matavy. Nanofy iray hafa indray hoy Farao. Nahita salombary 7 tamin'ny taony iray ka vokatra tsara tarehy izany. Hitako taorian'izany indray fa nisy salombary 7 hafa no maivam-bo sady maina tamin'ny taony iray hafa. Avy eo anefa dia notelomin'ireo saloha 7 maina sady maivam-bo hono ireo saloha 7 vokatra sady tsara tarehy. Mitovy ny zavatra ambaran'ny nofy Josefa. Milaza aminao izay zavatra ataon'ny Andriamanitra. Izy taona 7 mahavokatra be sady isiany sakafo be dia be. Isy ihany koa avy eo ny taona 7 misy anohanana sady tsy misy zavatra maniry atao sakafo. Mila mifidy olona endry iray ianao hoy Josefa. Izy no hanangona ny ambin-tsakafo ho amin'ny 7 taona manaraka. Ary izany dia izy foana ny sakafo mandritry ny 7 taona mosarena ka tsy ho faty ny anohanana ny olona. Faly Farao nandre ny hevitry Josefa. Nesory ny teny an-tana ny peratra dia nampanoviny an'i Josefa
sy ny rojo volamena ihany koa teo amboziny. Ianao no anapaka ny tany Egipta iray manontolo, hoy ny nambaran'ny Farao. Ianao no anapaka ikarakara ahy. Nanomboka nanao ilay asa vaovao ary Josefa. Nivezivezina nanerana ny tany izy ka nandamina sy ny fitehirizana izay iambin-tsakafo rehetra nandritra n'ireo 7 taona mahavokatra. Tsy tao an-tranomaizina intsony Josefa, niasa ho amin'ny mpanjaka izy. Nisy zavatra anankiray tsy niova nefa nampiaiky an'i Josefa, tahaka ny fikarakaran'Andriamanitra azy tao an-tranomaizina ihany no mbola nikarakarany azy tao an-daba. Manao anandray ianareo rakizy namako, faly indrindra mirary so indrindra ho anareo tratry ty sabata mahafinaritra ety. Tonga indray ary ty ny fotoana e, ahafahantsika eto miaraka mamerina ny lohahevitra faharoa ambin'ny folo izay manao hoe milomano, mianika ary misidina. Milomano, mianika ary misidina. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsenjery nandritry ny herinandro dia ny rahantsika nahita taiza re tao amin'ny Apokalipsy 2:20 andininy voalohany. Andenga rahantsika mamerina ary izy naneo ahy ony ranonaina mangano any tahaka ny vato kristal, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Andaonga averina tsara e. Ary izy naneo ahy ony ranonaina mangano any tahaka ny vato kristal, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Apokalipsy 2:20 andininy voalohany. Eny tokoa rakizy, manana hafatra mahafinaritra ho antsika Jesosy tamin'ny alalan'izany lohahevitra izany, satria dia izao hoe tsarovy fa manomana zavatra mahafinaritra indrindra ho azy ho anao izy any amin'ny fiainana mandrakizay izay homanino antsika. Ka ny fandriany dia ny atonga antsika tsirairay avy ho vonina mba handray anjara amin'izany fiainana mandrakizay izay nomanina izany. Dia andao indray ary arahantsika ny tantara. Rehefa nivelana ianao amin'ny andro mafana be rakizy dia tsara ery ny rano mangatsiatsiaka eran'ny vera lehibe iray. Vakeo ary ankehitriny momba ny iray izay misy rano mangano ano mitondra fiainana ho an'izay rehetra misotro azy. Tsaroanao ve i Adama sy ilay fiaona be ny fianakaviana any an-danitra? Notoloran'i Jesosy voninkazo avy amin'ny hazonaina i Adama, anankiray fotsiny ihany amin'ireo voa karazan-dromby foka avy amin'ilay hazo izany. Tsy mba tahaka ny hazo tetỳ tany inge io hazonaina io e, fa mamovo samy hafa isam-bolana izy. Mahasoa ihany koa ny raviny. Ambaran'ny Baiboly ary fa manampy amin'ny fanasitranana antsika rehetra izay makany amin'ny Jesosy any an-danitra ny raviny. Maniry eny an-daniny roa amin'ny on'ny ranonaina inge io hazo mahatalanjona io e. Mikoriana eo afovoan'ny lalam-bolamena iray io on'ny ranonaina io rankizy. Mangano ho any tahaka ny vato kristaly ny rano amin'ilay ony. Hita hatretỳ ambony ny farambaniny. Mivoaka avy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy io. Afaka mihinana voankazo avy amin'ny hazonaina sy misotro rano avy amin'ny on'ny ranonaina mandritra mandrakizay inge isika. Tsy ho ritra mihitsy io ony io, ary tsy ho faty mihitsy ilay hazo. Hipetraka amin'ny seza fiandrianany any an-danitra Andriamanitra sy Jesosy. Afaka miresaka mivatana amin'izy ireo inge isika. Afaka mitsidika azy ireo amin'ny fotoana rehetra isika, satria tsy hisy alina any. Ny hoe tsy misy alina rakizy dia midika hoe tsy misy aizina. Ny hazavana avy amin'ny tavan'Andriamanitra no ampahazava sy amampirapiratra ny zavatra rehetra. Tsy mila jiro na labozia isika any, enona ny masoandro aza dia tsy ilaintsika. Tsy ho reraka mihitsy isika any, ary tsy voatery atory atoandro na atory any am-pandrianakory aza. Tahaka ny hoe maraina foana any an-danitra isaky ny minitra rehetra. Ny fotoanantsika sasany dia ho lanitsika ianarana zava-baovao
tsy tahaka ny fomba fianarantsika tetỳ an-tany anefa ho tonga lafatra tsy hisy tomika ny saintsika any ka afaka mahataka-javatra sy mitadidy tsara isika hampianatra antsika zava-baovao tokoa rak'izy Jesosy. Hanao izay zavadrehetra tiantsika atao isika, hilomano amin'ny rano lalina indrindra, hianika tendrombohitra avo indrindra, hisidina eny amin'ny habakabaka avo indrindra, afaka hitetin'ny planeta rehetra manodidina amin'ny masoandro isika, eny ho lasa lavitra mihoatra noho izany azy. Hisidina any amin'ny tontolo samihafa ao anatin'ny sekondra vitsy isika ary resaka mibonina any. Ambaran'izy ireny amintsika ny zavatra fantany momba an'Andriamanitra ary ambarany amintsika ny fomba nanarahan'izy ireo maso ny olona rehetra sy ny zava-nitranga rehetra tetỳ an-tany hatrany ampiandohan'ny famoronana. Rehefa tsy nanao dia lavitra isika dia hiasa, hahafinaritra antsika nefa izany asa ataontsika izany, tsy harary ny ozantsika, tsy ho tsemboka isika, tsy haratra noho ny zava-maranitra isika, na ho toron'ny tantanana ny ratsan-tanantsika. Hahafaly antsika ny raozy tsy misy tsilo, hamakivaky ny tany ay feno voninkazo tsara tarehy, mamelana sy misy rihan-drano mikoriana mangano any isika. Hiazakazaka ao anatin'ny ala tsy misy biby masika, mampidi-doza isika. Tsy ho faty mihitsy ny voninkazo amin'izany, tsy hisy mihitsy ny ravikazo hihitsana avy eny ambony hazo. Tsy hisy olona alahelo any an-danitra rak'izy, tsy hisy olona harary any, tsy hisy olona hitomany, tsy hisy olona ho faty, tsy voatery ho tafasaraka amin'ny namantsika akaiky atsika indrindra isika. Na amin'ny havantsika, tiantsika indrindra. Tahaka ny misy fivorim-pianakaviana foana isan'andro na tahaka ny andro voalohany ao an-tsekoly rehefa avy nanao fialan-tsasatra iny isika. Ary ny tena tsara indrindra dia hiaraka amintsika foana isan-tsekondra Jesosy. Azontsika apetraka amin'ny fanontaniana rehetra izay efa tiantsika apetraka hatramin'izay. Manana ny fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao isika hianarana bebe kokoa momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ary manana fotoana rehetra eto amin'izao tontolo izao isika hiterana azy sy hilazana amin'ny halehiben'ny fitiavantsika azy. Tsy mba tianao ve no isan'izany? Faly miaraba ny tanora mantanto rehetra indray ny tanora 13 taona sy ny 14 taona rehetra. Ao anatin'ny famerenana ny lesona 12 isika izay toy ny lesona ny anarantsika tamin'ny herinandro ihany izay miresaka indrindra ny amin'ny hainao manjery sy ny fialambolika ny fizarana faharoa no ny anarantsika tamin'ity herinandro ity. Ny tsenjery dia ndao hoe raha antsika mamerina amin'ny Koretiana faharoa toko fahenina ny andiny 17 sy ny 19. Koa mivoay eo amin'ny anareo ka misara aminy io Jehova ary aza manindry izay zavatra tsy madio ary izao dia handray anareo ary horainareo aho ary anareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tsotoa. Tsara tokoa izany tsenjery izany. Raha misaraka amin'ny zao tontolo izao isika tsy manindry izay zavatra tsy madio dia ho zanaka lahy sy ho zanaka vavy ny Jehova tsotoa ianareo araka ny voalazany tsenjery. Fa ahoana tokoa moa ny amin'ity hainao manjery sy ny fialam-boly ity. Nahita tantarana fianakaviana iray isika tao anaty lesona fianakaviana izay voalaza fa nifankaty tokoa ary nanana fandaram-potoana izy ireo fa isaky ny hariva dia miara mijery fahitalavitra izy mianakavy kely ary mijery fialam-boly eo anatin'izany fahitalavitra izany. Dia nampifankaty azy ireo tokoa izany satria ny ray aman-dreny dia nafantatra tsara izay nilainy zanany ary ny zanaka ihany koa dia nafantatra izay zavatra tiany reto ray aman-dreny. Ny zavatra niseho nefa dia izao, na dia nifankaty fatratra ary izy mianakavy dia tsapan'izy ireo fa toa nandany vola betsaka, namoaka vola betsaka tamin'ny zavatra tsy dia nahasoana, zavatra tsy dia nilaina akory izy mianakavy. Ary rehefa natao ny fandinihana dia tsapan'izy ireo fa tamin'ny fijerevan'izy ireo ny dokam-barotra tao anatin'ilay fandaram-potoana tao anatin'ny fahitalavitra no nahatongan'izy ireo ho namoaka vola betsaka tamin'ny zavatra izay fantatra fa tsy dia nilaina sy tsy dia nahasoa akory. Eo anatrehan'izay indrindra dia
ilayntsika indrindra ny mandanjalanja mety hoe zavatra tsara no hitantsika amin'ireny hainao manjay ireny kanefa araka nefa hitantsika tamin'ny herinandro ny zavatra izay jerentsika dia mipetraka avetrany ao anaty atidohantsika ao ary amin'ny fotoana iray izay mety tsy eritrerentsika sy apoizitsika akory dia mivoaka ireny zavatra ireny. Dia toy ny tiana azo an'ity fianakaviana ity na dia zavatra tsara ary no nojeren'izy ireo tao anatin'ny fahitalavitra dia nitarika fantaniana teo amin'izy ireo izany. Lesona voalohany raisitsika dia izao hoe ny hainao manjery dia ratsy voaveantsika dia sady mangalatra ny fotoanantsika no mangalatra ihany koa ny fananantsika na ny volantsika izany. Dia mipetraka ary ny fanontaniana hoe ahoana ary izany no tokony ataontsika eo anatrehan'ireo zavatra jerentsika indrindraindrindra ny tambajotra tserasera izay mahazo vahana be amin'izao vanim-potoana izao. Be dia be ny zavatra tiantsika anatin'ireny zavatra izay mandalo ireny dia ahoana ary ny tokony ataontsika. Ny lesona dia nampianatra antsika fa ilayntsika indrindra ny miaino ny feon'Andriamanitra. Ilayntsika ny mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'ny toe-javatra iray. Ilayntsika ny mahafantatra hoe inona ny zavatra manandanja indrindra dia inona ny zavatra tokony ilaina dia arakarak'izay no ametrahantsika izay zavatra tokony hovidintsika sy ampiasaintsika ny fotoanantsika na ampiasaintsika ny volantsika sy ny talentantsika ihany koa. Tadidio ry tanora mantoanto fa mandalo ny fiainana ary sarobidy ny fiainantsika dia aoka isika anaraka izay sitrapon'Andriamanitra sy izay zavatra tian'Andriamanitra ho iseho eo amin'ny fiainantsika no aoka ho ataontsika, na ny amin'ny zavatra jerentsika na ny amin'ny zavatra tenentsika na ny amin'ny fiainantsika manontolo dia ny baiboly no aoka ho fototry ny zavatra rehetra ataontsika ka izay sitrapon'Andriamanitra irery ihany no arahantsika eo amin'ny zavatra rehetra izay atao. Eny fa na dia misy ary ny zavatra mahasoa amin'ireny zavatra jerentsika sy fialamboly tiantsika ireny dia tadidio fa ny sitrapon'Andriamanitra ihany no afaka hitadidalanantsika eo amin'ny Kristy. Dia ny tompony ahitany tanora mantoanto rehetra ahafahantsika mandanjalanja tsara izay zavatra jerentsika sy ny zavatra ataontsika ary ny fialamboly izay jerentsika ihany koa. Dia mirarosoa indrindra ary eo amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Dia endrika falifaly hatrany no erabanantsika zatovy namako. Faly satria namoana tratry ny sabata. Raha misy izany ny andro mahafaly indrindra dia tsy ny latsinainy na ny talata na ny larobia na ny lakamisy fa ninona ny andro sabata. Aoka hifaly ianao n'ity sabata ity. Tsy fantatro inona ny mampimonjimonjy anao, inona ny mahasorena anao, inona ny mety hoe nampalahelo anao ihany koa. Fa amin'ity sabata ity mifalianao zany satria fotoana manokana tokony hanehoana fifaliana miaraka amin'Andriamanitra ny sabata. Ijery hevitra vaovao mahafinaritra indray isika ary sarobidy dia manao hoe ireo maniry olohany. Ireo maniry olohany izay ny lohateny izy raha ny maniry olohany. Ary misy karazan'olona moa zany dia mitomany olohany kanefa indraindray tsy tokony olohany izy fa dia mitomany olohany dia mitarika olana zany. Ireo maniry olohany amin'ny ankapobeny nefa dia samy mba maniry olohany sika amin'ny zavatra rehetra dia tokony olohany ianao fa tsy ho rambona. Zay mantsy raha misy olohany dia misy ihany koa ny rambona. Ny programan'Andriamanitra dia mba tonga antsika olohany. Maniry olohany ianao andeha ary iara-ianatra isika. Nomeritoko fa 4 andiny fefatra sy fahadimy misy andiny fototra dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandre izany Mosesy dia ny akohoka izy ka niteny tamin'ny kora sy ny namany rehetra nanao hoe raha mpitso dia asehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka ampanakekeny azy dia izay fidiny no ampanakekeny azy. Raha tanora namako, rehefa mijery ny vaky teny io sika nomeritoko fa 4 andiny fefatra sy fahadimy dia izao. Ireo maniry olohany dia ny olona an Jehovah izay azy izay masina. Matetika izany ny olona anankiray matoa tonga eo amin'ny lohany izy dia an'Andriamanitra izy izay
ary masina fantana mipetraka azo antoka ave fa ianao io dia an'andriamanitra ary zay nge ny olo antsika tanora e indraindray tsika tsy an'andriamanitra foatra mizarazara be ny any momba atsika tsy tena an' jesosy isika fa raha tena an' jesosy isika dia afaka ny olohany amin'ny zavatra rehetra voalohany indrindra ary zany dia zao raha maniry olohany ianao dia ataovy azonao antoka fa hainao io dia an' jesosy ary jesosy mihitsy no ametraka anao olohany amin'ny zavatra rehetra ny faharoa izay azy sy izay masina masina ianao ve mba masina rehefa masina ny tanora anankiray dia azon'andriamanitra apetraka olohany izy matoa zany ianao tsy lohany foatry ny farany mandrakariva ohatry ny tsy hita hoe ahoana tsy hita mihitsy ny fitombonao amin'ny zavatra rehetra na asa na fianarana ninoniny dia mandini tena fa tsy an' jesosy ianao zay tsy masina ianao zay fa rehefa masina ianao an' jesosy ianao afaka ny olohany ianao ary nitoy n'le vaky teny dia zao hoe ampanakekeny azy zany hoe rehefa azy lay olona masina lay olona dia manakaiky an'izany olona zany andriamanitra zava-dehibe ny akaikin'andriamanitra ary ny olona akaikin'andriamanitra dia mendrika ny olohany dia toy ny namarana azy dia zao dia zay fidiny no ampanakekeny azy zany hoe ny olona lohany ihany koa zany dia no fidina fanontaniana fara-mipetraka dia zao ianao ve no fidina olohany sa nametraka ny tenanao olohany misy matsy karazany zavatra oatra zany izy tsy tokony olohany a fa dia teny le olohany dia mametraka ny tenanao olohany izy dia za zao no mpitarika eto za zao no lohany za zao no ohatra n'izao sy ny sisa ianao ve nefa no fidina ry tanora namako ry mpitarika namako aoka ho azonao antoka fa no fidin'andriamanitra ianao zay lohany io fa raha sanatria tsy andriamanitra no mifidy anao fa tamin'ny fomba maro samihafa no natonga anao lohany teo dia mieritrereta fa izy tsy fahombiazana sy zavatra tsy tsara marobe mety hitranga ary mety efa mena amin'izany mihitsy aza angamba ianao no an'ny lohany nefa zay tarian'andriamanitra dia misy fahombiazana mandrakary ko dia maniry aho mba sambolohany daholo ny tanora namako rehetra amin'izay atao zay dia mbola risoa indrindra azy ho anao ny tenako ho aho manaraka indray velomasika This hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith.
manolotra ny fiarabana ry manonona fiarintso anao sy ny ambonanao zay mandray ampitiavana indray ny fandarantsika ny tompo-kasen'andriamanitra sy ny mariky ny bibilia fizarana faharoa no anaovantsika zay todika indray anio herinandro faharoa folo ao anatin'ilay loha hevi-dehibe manao hoe afatra telo ho an'izao tontolo izao koa raisiko fifaliana sy tombontsono manasanao hanomboka n'izany dinidinika zany amin'ny alalan'ny vavaka. rainay tsara sady masina ny an-danitro misaotra midera sy mankalaza anao zay satria andriamanitra fitiavana anao be famindram-po ary mijery sy miay anay amin'ny fotoana rehetra misaotra noho ny fahavonana omenao ny tsararay avy zay fotoana fanana masina tonga izany ka ireto izahay vonina hiay miteny fa vonikeo izay amin'ny anarany Jesosy amen. Ny tompo-kasen'andriamanitra sy ny mariky ny bibidia fizarana faharoa tsy miova ny andin'ny fitadidy fa ilay ny rahantsika nianatra tamin'ny andro lasa ihany amin'ny apokalipsy toko fahafito ka ny andin'ny faharoa sy ny andin'ny fahatelo. Apokalipsy toko fahafito andin'ny faharoa sy fahatelo manao hoe ahitako fa indro nisy anjely hafa-koa niakatra avy tany amin'ny fimposahany masoandro manana ny fanombohana kasen'andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely efatra zay navela nimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tompo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'andriamanitsika. Apokalipsy toko fahafito ny andin'ny faharoa sy ny andin'ny fahatelo. Safidy mazava zay amaritra ny hoavitsika mandrakizay no manoloana antsika tompo-kasen'andriamanitra ve sa ny mariky ny bibilia mijerytsika teto ny herinandro fa fitiavana mandrakizay no mibaiko an'andriamanitra hiantso ny nofo rehetra mba hiankohoka aminy tsy antery ampitiavana kanefa ataony zany mba ho soa sy ho tombony ho antsika. Etsy an-daniny dia fampiasan-kery kosa no hanerenany olona rehetra hiankohoka amin'ny bibilia izay voalazan'ny apokalipsy fa mampamono ary mbola hampamono koa izay tsy mety miankohoka aminy. Raha iverenantsika ny tantaran'ny fanatitra voalohany zay nataony Kaina sy Abela tao amin'ny Saedena tamin'ny Genesis toko faefatra dia milaza fa rehefa tsy nankasitrahana lay fanompam-pivavahana nentin'ny Kaina dia tezitra tamin'ny Abela izy ka namono azy dia nitoy izany toe-javatra izany nandritra ny testamenta taloha ireo nanao fivavahana marina tamin'Andriamanitra de nankalainy ireo fahavalon'Andriamanitra ary ity fahavalo ity dia mampiasa olombelona mba anatanteraka ny sitrapony. Isan'ny nanao an'izany ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna rehefa tsy nety miankohoka teo amin'ilay sary volamena natsangany ny Sadraka sy ry Mesaka mban'ireo Abednego dia nampamono izy fanerena amina fiankofana endrika zay mitohy hatrany miseho lany ao anatiny zany fanompam-pivavahana ankasitran'Andriamanitra sy tsy ankasitrahany izany. Tamin'ny taona 1979 ireo vaudois tao amin'ny lohasan'ny Loizy dia novonoina noho ny fivavahan'izy ireo tamin'ny 4 avrily taona 1979 dia 4 no naringana tao anatin'ny ray andro tany Savoie noho ny fivavahan'izy ireo. I Satana no ao ambadiky ny fiemorana ary miasa amin'ny alalan'ny olombelona mpanompony mampamono izay tsy mety miankohoka aminy. Andriamanitra fitiavana kosa manomana vahoaka ho amin'ny fiavian'i Jesosy tiany mantsy izy ireo ka nanolorany aina toaso ho anao mba ho vonjena ihany koa. Tsy misy tiany ho very
fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Misy teboka anankitelo a izay asongadiny Jaona rehefa mamaky ny fanambarana nosoratany ny apokalipsy isika. Ny voalohany dia fahefana politika manome saina sy hery ilay bibidia. Ny faharoa dia miady amin'i Jesosy sy mandany teniny io fahefana io. Ary fahatelo dia mandresy Kristy zay manaraka azy amin'ny farany. Reo teboka telo ireo no misongadina amin'ny fanambarana nataon'i Jaona ao amin'ny boky nosoratany teny apokalipsy izany. Rehefa miresaka ny hoe marika eo amin'ny andrina sy eo amin'ny tanàna kavanana ny bokin'ny apokalipsy, ny tianambara dia ny andrina maneho ny saina, zany hoe ny safidy sy ny fanapaha-kevitra zay raisin'ilay olona anankiray manoloana ny zavatra misy eo anoloany. Ary ny tanana dia maneho ny asa zay atao manaika lay fahefana zay manome ilay baiko. Tsy ny mariky ny bibidia nefa no raisin'ny vahoaka an'Andriamanitra fa ny tombo-kase. Hijoro noho ny fahasoavany sy ny heriny izy ireo ka ho tonga vavolombelony ary amin'ny voninahitra azy ireo. Tao anatin'ny herinandro ny rahantsika teto ihany koa no nahitantsika ilay alavam-potoana zay mamaritra ny fahefan'ilay fahavalon'Andriamanitra teo amin'ny tantara. Misy voambolana telo ampiasaina ilazana n'izany fahelam-potoana izany de ny hoe 12 volana, 90 sy 210 andro na ny fetrandro iray sy fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro. Rehefa mamaky ny Nomery toko 410 andininy 430 isika sy ny Ezekila toko 4 andininy 9 dia maneho zany fa ny andro iray ara-paminaniana dia soloana taona iray ara-baky teny amin'ny fampiarana amin'ny fitsipika ara-baiboly hanasana ny andro zay lazainy ny faminaniana. Rehefa isaina zany io dia maneho 90 sy 210 andro, 90 sy 210 taona. Ovinana ny nomboka zany vanim-potoana izany tamin'ny taona 730 taorianan'i Jesosy ary ny farana tamin'ny 770 sy 730 taorianan'i Jesosy tao anatin'ny fanenjehana matsiravina zay nafongana tanteraka an'io fahefana zay manenjika ny kristianina io. Ny tety andro fahiny mantsy dia nahitana 90 sy 300 andro tsy miova isan-taona fa tsy toy ny zao taona ivelomantsika zao 90 sy 300 ka ny 90 sy 300 rehefa ampitombotsika an'izay 90 sy 210 izay amin'ny herin'ny taona 90 sy 300 dia mahazo an'io vanim-potoana ny 770 io zany sika raha miainga amin'ny fanisan'andro ny 730 sy 500 taorianan'i Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana, io lay fahefana zay tondroiny ny baiboly io tamin'ny alalan'ny fanambarana zay nataony Jaona amin'ny boky nosoratany de tsy iza fa lay atao hoe tandroka kely, lay fahefan'ny bibidia na ilay mpandika lalàna zay mitarika antsika hiala amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra, hiala amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany dia manao fiankofana sandoka izy zay iankofany zay rehetra manaraka azy. Kanefa Andriamanitra dia saro-piaro amin'ny fiankofana, tsy omeny na iza fahefana mihitsy izany fiankofana amin'izany. Izy irery ihany no ho tompoinao. Hoy izy Jesosy ao amin'ny Mateo toko 4. Izy irery ihany no iankofanao satria izy no Andriamanitra tokana, zay Andriamanitra saro-piaro, Andriamanitra zay sarotiny amin'ny vahoakany. Amin'ny fotoan-tsarotra de ijoro mafy ny vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny faharesen'ny lahatra anaraka azy ary noho ny fahasoavany sy ny heriny de tsy lefitra eo anatrehan'ny fanerena atao azy izy ireo. Izay fanapaha-kevitra izay lay voalazo amin'ny apokalipsy toko 7 andininy 12 amin'ny hoe faharetana na hoe hypomone raha jerentsika ny teny fototrana antikana azy zay milaza fa fijoroana tsy azo ozongozonina manoloana ny fotoan-tsarotra. Ry mpiara-mianatra namana zay manaraka ny fandaharana, ny fanondriko
ianao zay niaraka taminay teto androany de ho isan'izay mijoro mahatoky ho ao anatin'lay famaritana ao amin'ny apokalipsy 4:10 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitanina ny didin'andriamanitra sy ny finoan'ny jesosy hitantsika ny tompo ka ampitombo hery atsika hankatoa sy anaraka ny teniny tonga eo amin'ny fotoana anaovana ny fanatitry ny sekoly sabata isika manasanao andraiza inomaninao dia androtsaka izany mba handraisantsika lay tombontsoa mahampiara-miasa amin'andriamanitra eo amin'ny fampandehanana ny asany ity feokira ity no etsika manatanteraka izany a dia ivavaka isika rehefa avy eo ivavaka isika rainay be fitiavana ny an-danitro misaotra mideranao zahay satria andriamanitra lehibe mahitsy marina be fitiavana sy famindram-po ianao andriamanitra tianay ihany koa ka dia nanolotraina hamonjy anay misaotra no ny antso-pitiavana zay alefanao amin'ny alalan'ireo anjely telo ny apokalipsy 4:10 miantso anay hiverina amin'ny fiankofana marina satria ianao no namorona anay ary ianao no nanavotra anay aoka ho mahatoky izahay ka na inona endrika fanerena fanambatambazana famitahana na anterisetra ihany koa zay ataon'ny fahavalo dia iantehitra tanteraka aminao zahay ka dia ho mpandresy satria nanasa ny fitafianay tamin'ny ranony zanak'ondry ka dia ho voavonjy izay tsiraray avy tombo tsara tanterao ny teny fikasanao tsy noho ny famendrenay fa noho ny fahasoavan'i Jesosy irery ihany amen mianatra eo tongotrao